Ry malagasy praitan-drazana amin'ny fofeny fitiavana no hitsidiako ny tokantrano tsirairay avy amin'izao andro farany taona fa 1 Desambra izao. Afaka ora vitsy dia hivalina ny taona 2024 izay niarahantsika nanantanteraka asa sy ny sedra zavatsarotra maro ihany koa. Hitsena ny taona vaovao isika, ny taona 2024 koa dia miaraba sahady ny malagasy rehetra tsy vaky volo manerana ny nosy sy ny any ampita-dranomasina natafita soa ity taona ity. Ary mba ho ao anatin'ny fanantenana, ny hafaliana sy ny fitoniana ary ny fifankatiavana eo ambany fitahian'Andriamanitra no andraisantsika izany taona vaovao izany. Amin'izao ora sy taona izao dia matsiaro manokana ireo marefo ny tenako, ireo ny sedrany mafy, ireo miatrika fahasairanana, ireo irery, ireo kamboty, ireo tsy salama, ireo ianjadin'ny kerehany atsimo, ireo namoy avana fa indrindra ireo nanana fianakaviana laviny aretina coronavirus. Ato an-tsaiko manokana ihany koa ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana ireo rehetra izay namoy ny ainy tamin'ilay loza an-dranomasina sy anabakabaka andro vitsilasa izay. Tantely amam-baona tokoa ny fiainana, koa Andriamanitra be fitiavana ane ameny mibanga eo aminareo fianakaviana tsirairay avy sy anamaivana ny vesatra zakainareo. Koa nateo azy ny rahona nanjombona nandalo ka nandavo ireo avatsika dia matoky isika fa hisava ny lanitra hiposaka indray ny masoandro ary engane ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fiafaran'ny taona iray toy izao dia anaovantsika jeritotika tamin'izay 12 volana lasa izay. Hijerena ireo asa natao sy tanteraka, ny ezaka tokony ho tohizana, ny fanatsarana tokony ho entina, ny tetikasa tokony ho tanterahana. Na eo amin'ny lafiny fiainany tsirairay avy zany, na eo amin'ny lafiny fiainam-pirenena iray manontolo. Raha mikasika ny firenentsika dia tsara tsahivina ny zavatra ny ainany malagasy nandritra ny taona maro ny fanesy. Ekena fa tafalatsaka tao anatin'ny fahantrana lalina isika, anisan'izany ny tsy fananan'asa, ny fahaverezan'ny fanantenana. Nandritra ny telon-taona latsaka ny tantanako ny firenena dia nanomboka ny asa fanarenana isika, ary ny velorano ny fanaovantsika dia niezaka ny atratra ao anatin'ny fotoana fohy ny fahatarana ara-pandrosoana ny Madagasikara. Isika dia anisan'ny tany andalam-pandrosoana ary ny tanjona dia ny mba ho anisan'ny tany mandroso tsy omena mita amin'ny firenena hafa aty amin'ny continent afrikana. Faniriana, vina ary tanjona apetratsika izany. Noho izany dia maro ny ezaka ataontsika, miasa andro manalina ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana, tsy mikely soroka fa dia mifofotra trany anatanteraka ireo vina fampandrosoana any Madagasikara sy ny fanatsarana ny fiainan'ny malagasy. Izany dia amin'ny alalan'ny fametrahana, tetikasa sy fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filain'ny vahoaka. Tsy mora anefa izany, tsy ezaka vita ao anatin'ny iray andro, iray volana na iray taona, fa ezaka toy vakana, arahana asa mitohy sy maharitra izany ny tokony apetraka ary tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenena. Na dia misy aza ireo sakatsakana dia tsy nampihemitra antsika izany fa dia nirosatra any isika amin'ny asa fampandrosoana any firenena. Nandritra ny roa taona naniditra izay dia nisedra ny valana retina isika izay nameran-takaitra ara-toekarena sy ara-tsosialy ary misy fiatraikany tamin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa isaky ny tokantrano mihitsy aza izany. Teo ny fiakaran'ny sara-pitaterana an-dranomasina maneran-tany izay niakatra avy telo eny ka nampisy fiatraikany tamin'ny vidin'entana ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro teo amin'ny firenena rehetra maneran-tany mihitsy izany. Anisan'izany ny vidim-bary, ny vidim-menaka, ny simenitra sy ny maro samihafa. Manoloana ny areti-mandoza Covid-19 tamin'ity taona ity
dia nanao niezaka lehibe isika tamin'ny famerenana amin'ny loniny ny fiainam-pirenena ary niverina tsikelikely izany tamin'ny sehatra mpiariana samihafa teto amintsika. Naomby noho izany ny paikady ny antsika hiadiana tamin'ny ity valanaretina ity. Anisan'izany ohatra ny fandraisana atanana ireo marary sy ny fiahina ny ain'ireo tsy salama izay nitondra ny tsy mikaretina. Ary tao anatin'ny andiany faharoa no nanomboantsika ihany koa ny fanaovana vaksiny. Karazam-vaksiny telo no ampiasantsika ankehitriny dia ny Pfizer, ny Johnson ary ny Sinopharm. Efa nametraka lamina ho an'ny fanaovam-vaksiny izay maimaim-poana isika izay napetraka manerana ny nosy eny anivon'ny CSP2 rehetra sy ny toerana manokana anaovana an'izany vaksiny izany na ny vaccinodrome. Koa ireo rehetra izay tonga eny amin'ireny toerana ireny dia afaka atao vaksiny maimaim-poana avy hatrany. Tiako anefa ny manamarika fa safidy ny tsirairay avy ny fanaovana n'izany vaksiny izany fa tsy atao ankatereny. Tsara ny manamarika fa noho ny fiara-miasa miaraka amin'ireo mpiara-moninantoka sy ireo firenena maro samihafa izay sorako etony nahafahantsika nametraka sy nahazo ireo vaksiny izay naparitaka manerana ny nosy. Toy ihany koa ny fizarana sy ny fanaparitahana ny CVO+ izay voka-pikarohana malagasy ary tsapa fa miaro sy namonjy ary nahavonjy ain'olona maro izany CVO+ izany, indrindra fa amin'izao vanim-potoana izao. Ary farany teo dia voapirofo ara-tsiantifika fa akoatra ny fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana sy ny fanasitranana amin'ny coronavirus dia manapaka ihany koa ny roa mpifindrana ny tsy mikaretina ity CVO+ ity. Ankehitriny dia maro ireo firenena efa miditra amin'ny 5e vague manerana an'izao tontolo izao. Isika eto Madagasikara dia mila miomana amin'ny fiatrehana ny andiany fahatelo na ny 3e vague. Koa manentana antsika rehetra hitandrona sy hanaja ny fepetra ara-pahasalamana fa mbola eny anivon'ny fiarahamonina ny tsy mikaretina satria tokoa mantsy lahy tokana sy sarobidy ny aina ary ny fahasalamana no voalohan-karena. Ny fatokavan-tsaina sy ny fitandremany tsirairay avy ihany no ahafahantsika miaro ny rehetra. Ry malagasy namako, na teo aza izany rehetra izany dia tsy nahasakana antsika nametraka sy nanangana ireo vodi-drafitrasa mitondra fampandrosoana izay mifandraika sy mirindra amin'ny sehatra asa maro izany. Tsy maintsy nafanganana ny fanaovana azy ireny, indrindra fa teo amin'ny lafin'ny fahasalamana, ny fampianarana, ny fandriampahalemana, isan'izany ihany koa ny vodi-drafitrasa mahakasika ny lalana sy ny fitaterana ary ny fiarian'ny tanora sy ny tatsapa-mokatra. Ny asa rehetra nataontsika dia nokendrena hitondra tombontsoa ho an'ny malagasy iray manontolo. Misy ny asa maika tsy maintsy atao ho fanarenana ny firenena ary misy ny tetikasa tanterahana ho fampandrosoana any Madagasikara. Misy ny asa tsy maintsy atao ao anatin'ny foiezaka ary misy kosa ireo viana tanterahana ao anatin'ny lavitrezaka. Anisan'ny lara-pamehana ny fametrahana ny vodi-drafitrasa hitsaboana ny malagasy manakaiky ny vahoaka. Izany no antony nananganantsika ireo CSB2 na ny centre de santé de base manerana ny nosy eny hatrany amin'ireo distrikta izay saridalana azy. Misy 10 izy ireo. Anisan'izany ny tany Ranohira, Sapona, Ambatondrazaka, Bekily, Ampany, Tsiombe, Ambalavao, Antsirabe, Ampefy sy ireo maro tsy voatanisa. Ary tao anatiny izay telo taona latsaka izay dia hôpitaly manara-penitra miisa 13 no natsangatsika. Raha efa tany amin'ny taona 9 sy 70 no nananganana farany ny akamaroan'ny hôpitaly izay ampirinasa ankehitriny dia nanangana hôpitaly isika any amin'ireo toerana ela tsy nisiny izany vodi-drafitrasa hitsaboana ny vahoaka izany. Toy ny tany Maintirano, Vondrozo, Antsalovo, Iosy,
Vohibato, Manandrina, Beloha Androy, Ambohimasoa, Ankilizato sy ireo toerana maro hafa ihany koa. Nametraka ny fond d'urgence sanitaire national ihany koa isika mba hitsinjovana ireo marary izay manatona ny service d'urgence ahafahana mandray an-tanana ny fitsaboana voalohany azy ireo na ny premier soin izay tsy andoavam-bola na ny fitsaboana io na ny fanafody. Izany no atao dia ny fahatsapana fa maro loatra ireo olona izay trahadoza tampoka tonga eny amin'ny toeram-pitsaboana ka tsy voaray an-tanana sy tsy voatsabo sendra ny tsy fananam-bola. Teo aloha mantsy dia na ny coton, na ny compresse, na ny sparadrap, na ny plâtre, eny fa hatramin'ny seringue aza dia notakiana tamin'ny marary avokoa ny fividianana ireny kojakoja hitsaboana ireny. Lahara-pamehana ary tena lahara-pamehana tokoa ny ady amin'ny kere na ny mosary. Izay indrindra no nanaterahantsika ny fitoanam-doly lehibe amaritana ireo asa anovana tanteraka ny tantaran'ny faritra atsimo. Izay no nananganantsika ny usine Nutrisud entina iahina ireo zaza amanaly ny tratra ny tsy fanjari-tsakafo, koa finosan-tsakafo misy otrikaina miisa 20 tapitrisa no hozaraina amin'ireo zaza sy ankizy any atsimo ireo mandritra ny taona. Efa miresaka kere ihany tsika, ary vao miresaka an'izany kere izany dia ny tsy fisindrano sy ny haitany no tonga voalohany ao an-tsaina. Tsara ny manamarika nefany fa efa hatramin'ny taona 2017 no nisy ny tsy fampindrano sy ny tsy fampitsakafo tany atsimo. Nametraka ny fanamby isika ary amafisiko eto androany fa anisan'ny tetikasa lehibe indrindra ho ataontsika eto a Madagasikara ny fametrahana ny fantsona lehibe na ny pipeline goavana mba hahafahan'ny mponina any Androy sy any Anosy mivelona, mamokatra sy mamboly mba hanovana tanteraka ny fiainan'ny malagasy any atsimo. Lahara-pamehana izany ary tena lahara-pamehana, ary efa ela no niandrandrany ireo ray aman-dreny ny fandimby sy ny mponina amin'ny faritra izany mba hahazahoana rano fisotro madio izany. Noho ny fahatsapana fa betsaka ireo mpianatra mitsokan-daharana any an-tsekoly noho ny tsy fahampitsakafo dia natao ho programme nasionaly ny fametrahana ny cantine scolaire na ny fampisakafoanana an-tsekoly. Tetikasa izay manome sakafo maimaimpona ireo ankizy any am-pianarana, ary hita sy tsapa ankehitriny fa maro ireo mpianatra miditra sy miverina an-tsekoly ary mazoto mianatra sy mifantoka bebe kokoa amin'ny fampianarana no ny fametrahana an'izany cantine scolaire izany. Maro ireo distrikta tsy nisitraka izany mihitsy tany aloha tany, saingy nataontsika lahara-pamehana izany ankehitriny. Aka ohatra vitsivitsitsika ohatra, ny tany amin'ny faritra Anosy dia tsy nisitraka mihitsy ny cantine scolaire, fa ankehitriny dia roa hetsy latsaka ny mpianatra misitraka an'izany cantine scolaire zany. Ny tany amin'ny faritra Andoy dia Rahinanarivo sy Raial monja no nisitraka ny cantine scolaire, dia ankehitriny efa roa hetsy mahery ny mpianatra sy ny ankizy misitraka an'izany cantine scolaire zany. Raha faritra efatra no nisitraka ny cantine scolaire tamin'ny taona 20 sy 20, dia ankehitriny faritra 17 no misitraka an'izany avokoa ankehitriny. Amin'ny ankapobeny dia raha latsaky ny ray hetsy ny mpianatra nahazo sy nisitraka an'izany tamin'ny taona 20 sy 20, dia ankehitriny kosa efa 5 hetsy mahery ny ankizy rehetra misitraka an'ity programme nasionaly ny fanomezana sakafo maimaimpona any an-tsekoly ity na ny cantine scolaire. Eo anilan'izany dia hita sy tsapa ary fantatry ny rehetra ny tsy fahampiny ny sekoly. Misy aza ireo sekoly no voatery mifandimby ny mpianatra noho ny tsy fahampiny ny efitrano fianarana
ka ny atsasany mianatra ny maraina ary ny atsasany kosa dia mianatra ny tapakandro ariva. Izay no antsony nanovantsika ola ara-pamehana ny fanamboarana sekoly manara-penitra, ny EPP, ny CEG, ny lycée, eny hatrany amin'ireo université aza dia maro no natsangatsika sy naorintsika ankehitriny. Ka raha mikasika ny sekoly manokana dia efitrano fianarana miisa 420 sy 440 no anatsangatsika manerana nosy hatrany amin'ireo toerana lavitra izay adino hatrizay, toy ny any Ankariera, vao nitokana an'izany tsy ela ny tenako, ny any Atsiombe, ny any Befotaka, ny any Betroka, ny any Iosy, Ranohira, Yakora, Betafo, Manjakandrina, Lalangina, Mitsinjo, Ifanadina, Nosvarika, Vohipeno, Aparafaravolo, dia misy fodotra-afitrasa mikasika ny fampianarana avokoa amin'izao ora sy fotoana iresantsika izao. Ary farany teo tsika dia vao nitokana ny CEG tao a Mazoarivo Antsirabe, izay mahazaka mpianatra 200 zava-dehibe tokoa izany, satria efa tamin'ny taona 1,700 no nisy fanamboarana CEG farany tao an-tampon-tanànana Antsirabe. Maro ihany koa ireo tanora manana ny finiavana sy ny fahazotoana te hivoatra amin'ny fiainana. Izay no nanovantsika, nanomezantsika fiofanana manokana an'izy ireo izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa titre vert. Ny titre vert moa dia ny fanomezana tany 1 hektara izay natao iompiana sy ambolena amin'ny alalan'ny système goutte à goutte, mitsitsy rano nefa mahavokatra, izay nasiana trano hipetrahan'ireo tanora sy ny fianakaviany, ary ahitana ihany koa tranon'omby. Fa indrindra ny fanomezana ireo omby vavy be ronono ahafahan'izy ireo mivelona sy maleo tena. Entrepreneur moderne moa no anarana nomentsika an'ireo tanora mpandraharaha vaovao hiavitra amin'ny fiainan'ireo. Ary vao tsy ela isika no nizara izany ho an'ny tanora tany Avakinankaratra. Ity tetikasa ity dia ho tanterahana ihany koa ary ho aparitaka manerana ny faritra maromaro eto amin'ny nosy. Mba hahafahantsika mametra ny vidim-piainana dia nametraka paikady isika ary nanao fifanarahana amin'ny firenena vitsivitsy amin'ny fanafarana sambo hitondra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ary mifanaraka ihany koa amin'ny fahefany vidy ny malagasy ny entana izay ao afarantsika. Isan'izany ny vary, ny simenitra, ny vy ilaina amin'ny fanaovana ny fodotra-afitrasa maro isan-karazana. Tsapa fa ireo firenena izay afaka mamokatra sy manodina ireo zavatra ilain'ny mponina ao aminy no afaka niatrika sy tsy nahitana fiatraikany ara-toekarena sy ara-tsosialy mafy loatra tamin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy amokatra sy anodina ny zavatra rehetra ilain'ny malagasy eto amintsika manomboka izao. Lalana tsy maintsy izorana izany ary tsy azo idovirana raha te ho isan'ny firenena mandroso isika. Ankehitriny dia efa vita avokoa ny fandrafetana sy ny fifanarahana amin'ny fananganana ozinina mamokatra siramamy sy simenitra eto amintsika, izay ho atsangatsika amin'ny taona ho avy izao. Ny tanjona napetraka ihany koa dia ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Mba hatratrarana izany dia tsy maintsy mampitombo ny velaran-tany fambolena sy mametraka lemaka vaovao isika izay vinavinaina eo amin'ny 5 alina ka hatramin'ny 1 hektara eo, ary ny fametrahana izany dia ho ezahantsika ho atao ao anatin'ny 2 taona. Mandra-panatanterahana izany anefany dia hovatsitsika masomboly sy milina moderna ireo tatsa mba ahafahan'izy ireo mampitombo aingana ny vokabarin'izy ireo isaky ny hektara, mba hiakatra any amin'ny 20 taonina isaky hektara any hoany raha toa ka 4 na 5 taonina izany ankehitriny.
fa ho ataontsika mirindra sy mifanaraka amin'izany ihany koa ny fiompiana amin'ny alalan'ny fanafarana ireo ombivavy beronono sy ireo biby fiompy maro hafa ihany koa mba ampiroborobo izany ny sehatra ny fiompiana eto amintsika. Natomboka ihany koa ny fametrahana ny branchement mora izay tetikasa entina manampy ireo olona tsy manana fahafahana mampiditra jiro noho ny fahasarotana ny fanaovana taratasy, fa indrindra noho ny tsy fahampiny ny fahefamividy azahoan'izy ireo manao branchement sy mahazo compteur. Maro ireo olona misitraka izany toy ny mpivarotra gazety, ny mpivarotra enta-madinika, ny mpanasa lamba, ny mpitarika posy, ireo mpamafalalana. Izahantsika ho tanterahana ao anatin'ny roa taona ny fametrahana branchement mora misa efatretsy amin'ireo tanàna lehibe manerana ny nosy. Raha izay no mahakasika ireo asa nataontsika anarenana ny firenena, itsakilany dia maro ihany koa ireo tetikasa fampandrosoana napetratsika. Mahakasika ny fanamboaran-dalana, ny lalana moa dia lalan-drano firenena, koa tsy misy adino amin'izany ireo faritra rehetra manerana ny nosy, na ny any avaratra ka hatrany atsimo, na ny avy an'andrefana ka hatrany antsinanana, eny fa hatramin'ireo distrikta mandrafitra ny faritra 320 aza dia nametrahana foto-drafitrasa mahakasika ny lalana avokoa. Vita ary notanterahantsika notokanana tamin'ity taona ity ny rokady ny arivo. Raha tamin'ny taona 2012 no natao ny fifanikena ny famatsim-bola an'ity tetikasa ity, dia vita somatsara zany ankehitriny 10 taona aty aoriana. Foto-drafitrasa mitondra vahaolana amin'ny famahana ny fitohanana ny famovoizana ary manamora ny fivezivezen'ny mponina eto andrenivohitra izany foto-drafitrasa izany. Notokanana ihany koa tamin'ity taona ity ny boulevard de l'émergence tany Sava izay manova tanteraka ny endriky sambava ary manatsara ny fifamovoizana ao an-tanàna. Raravan'ny cyclone Géralda ny boulevard Ratsimilao tao Toamasina tamin'ny taona 4,790 dia 720 taona aty aoriana, mamerina sy manatsara ary manamboatra tanteraka izany isika ankehitriny. Vitatsika ihany koa ny lalana mampitohy anantsiranana sy ramena izay toerana tena mahasarika mpizahatany ary indrindra reharehan'ny faritra Andiana. Namboarina avokoa ny lalana maro tao an-tampon-tanàna anantsiranana. Anisan'izany ny Carrefour eo amin'ny Sarimasina makeny amin'ny rue Justin Bézard, ny eo amin'ny rond-point Galana makeny amin'ny lycée mixte ary ny rue Monseigneur Courbet hatrany amin'ny Villa Titanic. Toy izany ihany koa ny fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Toliara. Notokanantsika tsy ela ihany koa ny boulevard maritime tany Mananjary, nomena ny anarana hoe boulevard de l'émergence. Miaraka atomboka amin'ity taona ho avy ity ihany koa ny fanamboarana ny tanamasoandro etsy Ameritsiatosika, ny voie rapide izay miainga etsy amin'ny Kanja Makiandotapenaka makeny amin'ny tanàna vaovao, ary ny flyover izay anamaivana ny famovoizana eny Anosibe, Anosizato, Ampitatafika, Itosy. Ny ampanasa voalohany eo tanterahantsika ao amin'ny tanamasoandro ilay tanàna vaovao dia ny fanajariana ny tany sy ny fananganana ny biro-panjakana rehetra izay ho apetraka eny avokoa. Mahakasika ny lalam-pirenena, vita ary namboaritsika tamin'ny famatsim-bola tsika malagasy madiodio ny lalam-pirenena mampitohy ny vohipeny sy ny farafangano. Ho vita amin'ny taona ho avy zao ihany koa ny RN5A mampitohy Anambilobe sy Vohimara izay nampikaikaika ny olona sy ny vahoaka rehetra tany avaratra. Natomboka ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina izay mampitohy Anambanja sy Antsiranana. Ary voatsy ela akory no nanomboka
ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy isika izay mampitohy any Mananara sy Soanerana ivongo. Ho vita amin'ny taona ho avy zao ihany koa ny tapany voalohany amin'ny lalam-pirenena fa 470 na ny RN 44 izay velirano natao tamponina tany Alotra Mangoro izany. Toy izany ihany koa ny lalam-pirenena fahasivy izay mampifandray Analatsampy mandalo ao a Bevoay tonga hatrany Manja ary ho tohizantsika hatrany Dabara. Makasika ny fanamboaran-dalana dia tsy misy adino ireo distrika rehetra manerana ny Madagasikara izay mandrafitra ireo faritra 320 ary mahery ny 300 kilometatra ny lalana pavé vitantsika manerana ny nosy ankehitriny. Lavo zany ary zava-dehibe ho an'ny mponina ny fahavitany ireo lalana pavé ireo. Ny fantarana ny Seranan-tsambon'ny Tomasina dia anisan'ny tetikasa lehibe apetratsika ary isy fiatraikany vatana amin'ny vidin'entana izany. Io Seranan-tsambon'ny Tomasina io mantsy no lehibe indrindra eto Madagasikara kanefa tsy mahazaka sambo lehibe izany ankehitriny. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy manao transportement any amin'ny firenen-kafa toy ny ao Maurice na ny any Mozambique. Izay no antony mahatonga ny saran'ny fitaterana entana ho lafo maketo Madagasikara. Ny 70 isanjaton'ny entana rehetra nefa dia miditra eo amin'io Seranan-tsambo io avokoa. Manandanja lehibe eo amin'ny toe-karenantsika izany asa fanitarana ny port na ny Seranan-tsambon'ny Tomasina izany. Ny fanitarana an'izy ity dia mitaky fanavozana ny foto-drafitrasa ivoan'ny entana ihany koa. Anisan'izany ny lalam-pirenena satria ny lalam-pirenena mampifandray an'i Tomasina sy Antananarivo dia efa tamin'ny andro ny fanjanahantany no nanaovana azy izay mirefy 700 kilometatra izay ataon'ny fiara-madinika ao anatin'ny adiny 8 ankehitriny ary mihoatra ny adiny 10 ho an'ny fiara-vaventy mpitatitr'entana. Nandritra ny rotaona dia nandrafitra sy nanao tombana ara-teknika ny tracé ny autoroute vaovao isika izay mampifandray Antananarivo sy Tomasina izay vita tanteraka izany ankehitriny ary mirefy 900 kilometatra mandalo any Alotra Mangoro ary atao ao anatin'ny adiny 2 sasany izany alavirana izany. Eto dia manambara amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy manomboka amin'ity taona vaovao 2024 ity ny fanamboarana izany autoroute voalohany eto a Madagasikara izany. Atomboka amin'ity taona ho avy ity ihany koa ny lalam-pirenena faha 13 izay mampitohy any Tolaniao sy Ambovombe. Ary niezaka isika anamboatra ny lalana avy eo a Iosy makany Betroka izay atao amin'ny alalan'ny volantsika madiodio. Ho tanterahana ary ho atombotsika ny asa lehibe ampifandray ny morontsiraka antsinanana iray manontolo izay miainga eo Mananjary ka hatrany Maroantsetra ka omentsika ny anarana hoe Route du Soleil na lalan'ny masoandro. Tetikasa goavana tena hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara sy ampiray malagasy izany tetikasa izany. Ny fitombom-ponina eto an-drenivohitra sy ny fitohanan'ny fiara lavareny dia manerantsika tsy maintsy mijery sy hijery vahaolana maharitra anatsarana ny fitaterana. Tsy misy olona izay tsy mikaikaika amin'ny fitohanan'ny fiara sy ny voka-dratsy ateraky ny setroky ny gazoal amin'ny fahasalamana. Izay no nanovantsika ola ara-pamehana ny fametrahana fomba fitaterana moderne madio azo antoka toy ny téléphérique sy ny train urbain. Ny téléphérique dia tetikasa amany olana ara-pitaterana sy ara-pifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Fitaterana azo antoka
tsy mandoto tontolo iainana mari-potoana ary manaraka ny fivoarana. Hitatitra olona mihoatra ny efatralina isan'andro ny teleferika. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vina sy ny asa fampandrosoana entina anavozana ny tanàna mba hifanaraka amin'ny toetrandro na ny modernisation izany. Tsara ny manamarika fa nanaraka ny antanatohatra rehetra tokony ajaina ny fanatanterahana ny tetikasa toy ny fanaovana ny étude d'impact environnemental et culturel izay niarahana tamin'ny ONE sy ny ministera ny tontolo iainana ary ny ministera ny kolotsaina. Efa natomboka ary tsy maintsy ho tanterahana izany tetikasa izany ary hitondra fanavozana lehibe eo amin'ny fitateram-bahoaka eto andrenivohitra. Eo ihany koa ny tetikasa train urbain izay efa andalam-panamboarana ankehitriny ary efa miroso lavitra sy aingana ny fanatanterahana izany. Ry Malagasy mpiray tanindrazana, maro ireo loza ny fanesy namozana ain'olona teo amin'ny kianjany Mahamasina. Mba tsy hitrangany izany intsony dia navozitsika sy nalehibiazitsika anaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kianjany Barea Mahamasina izay lasa lapan'ny vahoaka ankehitriny ambom-pioanan'ny Malagasy tsy vaky volo reharehan'ny firenena ny kianja vaovao notokanana tamin'ity taona ity. Mariky ny firaisakiny sy ny fiaramientana izany fotodrafitrasa izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, toanareo dia fantatro ary tsapako fa mila ezaka manokana ny fitantanana ny jirama satria zoany sy atokantrano sy ny tsirairay avy tokoa ny misitraka azavana sy herinaratra tsy tapaka ary rano sotro madio. Koa dia manainga ireo mpitantana sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ity orinasa ity andray ny andraikitra hitondra vahaolana, hamany olana, hanatsara ny fomba fiasa mba hanomezana fahafaham-pony malagasy. Iaraha-malala sy fantatra ihany koa anefa ny olana mikasika ny rano noho ny tsy fahampiany ny famokaran-drano. Ary eo ihany koa ny fahaterany ireo fantsona izay efa tena simba sy arafesina ny ankamaroany satria dia efa tamin'ny andro ny EEM na ny Eau Électricité de Madagascar izay napetraka tamin'ny taona 1970 ireo fantsona rehetra eto andrenivohitra sy ny toerana maro manerana ny nosy. Noho izany dia tsy maintsy hosoloana tanteraka ny ankamaroan'ny fantsona ary atombotsika amin'ity taona vaovao ity izany na ny eto Antananarivo na ny any amin'ireo tanan-dehibe hafa ihany koa. Tsara nefa ny mampahafantatra fa noho ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe ihany koa dia tsy ampy intsony ny famokarana rano fisotro madio mifanaraka amin'ny filain'ny vahoaka. Ny eto Antananarivo ohatra dia 3 hetsy metatra torately na 300 000 mètres cubes ny rano ilain'ny mponina isan'andro nefa dia 5 alina sy 1 hetsy metatra torately na 190 000 mètres cubes fotsiny no vokaritsika atreto. Ankoatran'izay ny rano dia betsaka ny very noho ny fahateran'ny fantsona. Koa raha vao tsy avy ihany koa ny orana dia tsy misy ranontsony eny amin'ireny vovo ireny ka mampiasa ny ranony jirama avokoa ny rehetra ary voamaika mampitombo ny tsy fahampian'ny rano izany eto andrenivohitra sy any amin'ny faritra hafa ihany koa. Mba hanampiana ny famokaran-drano eto Antananarivo dia nanao ezaka tsika tamin'ity taona ity izay nametraka toerana fampitomboana amin'ny famokaran-drano ao Amandroseza izay hotokanantsika afaka herinandro. Mba hamanatanteraka nefa ny olan'ny rano dia tsy maintsy milofo ary mametraka fotodrafitrasa maharitra isika. Ny eto Antananarivo dia efa voafaritra ao anatin'ny programa Tana Water Free ny fametrahana sy ny fanitarana ny fantsona mirefy 80 kilometatra. Ny fanaovana fantsona simba ihany koa dia tsy maintsy avozina tanteraka ireo fantsona simba rehetra izay mirefy 470 kilometatra.
ny fametrahana pombondrano vaovao dia tsy maintsy ho atao manomboka amin'ny ity taona vaovao avy ity izay miisa efajato ary ny fametrahana stationdrano vaovao akoatra ny mandrotreza dia tsy azo idovirana fa tsy maintsy ho atao dia ny fametrahana an'izany eny ambotry manjaka sy eny akadidra tombo efa taona nefany no avitany izany asa lehibe sy goavana izany fa ezahantsika kosa afainganina ny fahavitan'ireo asa izay tena maika mba ireo atoerana mena dia mba ho toerana maintso mba ahazo rano avokoa mba hamahana an'izany olana rehetrarehetra izay no eto Antananarivo fa ny any Antsiranana kosa dia amafisina ny famatsin-drano amin'ny alalan'ny renirano ao atomboka ary ny fametrahana fantsina vaovao mirefy 13 kilometatra izay ataontsika manomboka amin'ny volana martsa ho avy izao toy izany koa ny any Mahajanga ny fametrahana fantsina vaovao izay mirefy 12 kilometatra teo atomboka ihany koa amin'ity taona vaovao ity ny Fianaratsoa dia ny fametrahana fitehirizan-drano lehibe vaovao izay mahatratra hatrany amin'ny 10 metatra toratelo ary eo ihany koa ny fanovana sy ny fanamafisana ny fantsina ao an-tanàna mbola maro ihany koa ny tetikasa ho apetratsika any amin'ny tanàn-dehibe hafa amahana ny olana mahakasika ny rano manerana ny nosy tiako ihany ny mampatsiahy antsika fa anisan'ny manan-danja lehibe amin'ny fisian'ny rano ny fisian'ny ala satria ny famotehana ny ala dia miteraka olana amintsika ankehitriny ary misy fiatraikany amin'ny taranaka any aoriana noho izany dia manentana ny rehetra anaja sy hiaro ny tontolo iainana fa indrindra ny ala izay loha ranokarena ary antoko ny ain'ny zavaboary rehetra ny fanamby lehibe napetratsika raha teo dia ny famerenana indray any Madagasikara ho nosy maintso koa mila fandraisana andraikitra ny tsirairay avy izany raha izay no mahakasika ny rano dia mila mametraka vahaolana maharitra ihany koa isika amin'ny famokarana herinaratra izay indrindra no antony nanafainganana ny fametrahana fodo-drafitrasa famokarana herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avozina toy ny rano sy ny masoandro raha tsy haivina dia efa tamin'ny taona 7 no nisy fanamboarana fodo-drafitrasa famokarana herinaratra farany teto amin'ny firenena dia ny tohadrano nandekaleka mamokatra 80 megawaty izany isan'ny mponina nefa dia mitombo ary tsy maharaka ny filana intsony izany ankehitriny 17 taona taty aoriana mametraka ny tetikasa saofika isika izay tombo famokarana herinaratra vaovao azo avy amin'ny rano ary lehibe indrindra eto Madagasikara ampitombo ny famokarana herinaratra hatrany amin'ny 300 megawaty ka ampiena ny vidin-jiro ho an'ny malagasy izany tetikasa izany ity tombo ity dia anampy be ihany koa ny orinasa Jirama amin'ny famatsiana herinaratra ny réseau interconnecté ho an'ny eto Antananarivo any Toamasina Antsirabe ary afaka entina hatrany Fianaratsoa izany famokarana herinaratra vaovao izany fanohitra lehibe ihany koa izany amin'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy mba hiadiana amin'ny kolikoly sy ireo mpiasam-panjakana tsy miasa nefa mandray karama ireo olona tsy mpiasam-panjakana nefa voasoratra ireo mahazo vatsim-pianarana nefa tsy mpianatra dia nametraka ny digitalisation isika ny tanjona amin'izany dia mba isiany lisitra madio ary tsy ahatara intsony ny fandoavana ny vatsim-pianarana ny fisotrondronono ary ny karama ho an'ireo tena tokony hisitraka an'izany ary ao anatin'ny roa taona dia tsy maintsy mahazo karatra hipoketra avokoa avy amin'ny positra malagasy ny mpiasam-panjakana rehetra eto amin'ny nosy teo amin'ny lafiny fiadiana amin'ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana dia nametraka
ho an'ny tafika malagasy ireo base opérationnelle avancée na ny BOA isika. Teo ihany koa ny détachement spécial de sécurité na ny DSS ary ny zone de défense et de sécurité na ny ZDS izay miisa 20. Anisan'izany ny tany a Iakora, ny tany a Ambalakindresy, ny any a Ambatofinandrahana, ny any a Akilizato, ny any a Morafenibe, Tsaratanàna, Vondrozo, Anjozorobe ary ny any Ambosary Atsimo. Ho an'ny gendarmerie pirenena dia nanangana ny groupement sy compagnie de gendarmerie ary ny brigade routière spéciale isika. Izay maro izy ireo, anisan'izany ny tany Ambosary sy ny tany Sahamamy. Ho an'ny polisy pirenena kosa dia nametraka ireo direction régionale de la sécurité publique isika na ny DRSP tany a Tolaniaro, Antsirabe, Antsoy ary ny farany teo Voatselakory dia nametraka an'izany tany a Iosy isika. Izany boroparitra izany dia sady natao andraisana ny vahoaka no hitazomana vonjo maika ihany koa ireo olona tsy nanara-dalàna. Teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nanamafy ny toerana misy azy i Madagasikara tamin'ny fandraisana anjara mavitrika tamin'ireo fivoriana sy fionana an-tampony maro. Anisan'izany ny tany amin'ny fivorim-be fa 7 ny firenena mikambana. Toy izany koa ny tany a Glasgow nandritra ny fionana an-tampony mahakasika ny tontolo iainana na ny COP26. Ary farany teo dia nandray anjarantsika tamin'ny fivorim-be ny famindram-pahefana amin'ny mafoloan'ny COMESA any Madagasikara izay nitotosaina tany a Egypta. Ary manamarika ihany koa ity taona ity ny fionatsika tamin'ny tale généraly ny Fonds monétaire international tany a Washington. Resy lahatra tamin'ny paikady sy ny lalatsaina entitsika ampandroso ny firenena amin'ny sehatra ara-toekarena fa indrindra ara-tsosialy ny tale généraly. Ary nazahoantsika famatsim-bola mitetina 2,7 tapitrisa $, avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI dia nisitraka an'izany i Madagasikara. Vola tsy averina na allocation spéciale non remboursable entina anarenana sy ampandrosona ny firenena tao aoriana ny valanaretina Covid-19 izany. Tsy ho ampiasaina amin'ny fampiodinan-draharaha izany tedi-bola izany fa atokana tanteraka amin'ny fametrahana foto-drafitrasa maharitra mitondra vokatra azo tsapahitanana sy indrindra manasoa ny vahoaka malagasy. Tompoko lasy, tompoko vavy, ry malagasy mpiray-tanindrazana, na dia maro aza ireo asa vitantsika tamin'ity taona ity dia ekena fa mbola maro ny ezaka tokony hilofosana sy ho tanterahana amin'ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny firenena. Tsy mora izany nefa manana finiavana isika ary manana finoana fa tsy maintsy ho tratra ny tanjona sy ny fanamby izay napetratsika. Ny zavatra tsapa dia miandrandra ny tena fampandrosoana ny malagasy tia tanindrazana ary tsapa ihany koa fa miverina ny fanantenana. Tsy mora ny manarina ny firenena ary ilaina ezaka goavana, asa mafy sy tsy miato izany rehetrarehetra izany. Ilaina ny fahatsapatena ary ny fandraisana anjara sy andraikitry ny rehetra. Tokony mandalatrany isika ny fahaizana mankasitraka fa indrindra ny firaisan-kiny, ny firaisan-po ary ny firaisan-tsaina satria ny fiarahantsika mientana no ampahomby ny asa rehetra izay kasaina atao eto amin'ity firenena ity. Mila fanovana toe-tsaina lalina nefa izany. Ny fanoherana misy eto amintsika raha teo mantsy dia fanoherana ny tetikasa ampandrosoana ny Madagasikara. Tsy tokony ho lany andro isika noho izany amin'ny fifanomezantsiny sy amin'ny ady hevitra tsy mitondra vokatsoa toy ny fanao ny mpanao politika. Ny vahoaka malagasy raha teo dia tsy mendrika ny aina ao anatin'ny fanakorontanana sy ny fampizarazarana intsony fa mila fitoniana tanteraka. Raha tena tiantsika ho tafity i Madagasikara sy ny malagasy
dia mila fifandimbiasam-pahefana inefatra mifanesy isika mba ho tratra ny fitombon'ny arikarena kendrentsika toan'ireo firenena émergent aty Afrika. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy asa sy andraikitry ny filoham-pirenena irery ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny firenena, fa didy iara-manana ary Madagasikara dia antsika rehetra, antsika jiaby. Toy ny entana mavesatra izy io, rehefa zarazaraina dia mora zaka. Noho izany dia miatomboka any amin'ny sivifokotany sy ireo antanatohatra isan'ambaratongana dia mila miasa mafy mba hanatratra ny fampandrosoana tena tsitsika apetraka eto a Madagasikara. Eto dia miantso sy manainga ireo tompon'andraikitra rehetra manerana ny nosy, na olom-boafidy na olom-boatendry, anatanteraka ny asa fanompoana ny vahoaka sy ny tandrazana ary hanao izany ampahamendrehana ao anatin'ny rariny sy intsiny araky ny takiana sy ny andrasan'ny vahoaka amintsika tompon'andraikitra tsirairay avy. Adidy sy andraikitra napetraka sy nakiny nahary tamintsika izany asa masina izany mba hoentina hanompoana ny firenena, koa tokony ho tanterahana ampitiavana sy amin'ny fo madio, ary tokony ny sohiombonana hatrany no katsahana mandrakariva. Ny taona 2020 sy 2020 dia ataontsika taonan'ny fanatanterahana vina, koa mivonoana ary isika rehetra fa ilofo sy hiasa mafy isika ary tsy maintsy tafita i Madagasikara. Eto dia mirary taona vaovao 2020 sy 2020 eo ambanin'ny fahasoavana sy ny fitantanana ary ny fiarovan'Andriamanitra ho an'ny isatokantrano sy ny malagasy tsirairay avy ny tenako. Masina tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.